tsy miandraikitra ny FedEx ihany ny orinasa Interex fa manomboka tamin'ity androndroany ity dia misahana ihany koa ny TNT izy ireo araka izany dia nampahafantarana tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Ibis tetsy Ankorondrano ny mahakasika azy ity ny anatsara ny tolotra izay omena moa no tena tanjona tao anatin'izany. Raha ny mampitampana ny FedEx eto Madagasikara azy no nahafantarana ny Interex izay manana ny fibetorany etsy Ankorondrano hatr'izay dia izy ihany koa manomboka androany voalohan'ny volana febroary no miandraikitra ny TNT eto Madagasikara. Interex, le représentant de FedEx à Madagascar. On a commencé nos opérations en 2009. On est dans le domaine de transit, d'éloignement, le courrier express et le service porte-à-porte, comme on appelle le door-to-door. Et à partir d'aujourd'hui, le 1er février, il y a TNT International qui a choisi Interex pour représenter aussi les services de TNT à Madagascar. Lasa Interex no tantana ny marque TNT aty Madagasikara safidiny TNT International. Ny asa tena andraikitanay dia ny fangalana entana mataratasiny any an-trano aterina any amin'ny adresy izay safidiny eran'izao tontolo izao. Marihana fa tamin'ny taona 2010 no namboan'ny Interex ny asany teto Madagasikara. Le asa zany manomboka tamin'izay fepitaon'izay ampiresahana teo somary ohatran'ny asa manomboka rehetrarehetra somary sarotsarotry fa nivoatra tsikelikely izy sady ny fotoana nahatongavanay koa moa tao anatin'ny fepitaona crise teto amin'ny firenena dia koa mety hoe nasarotra anazy fa avy eo le izy nindravina tsara ihany dia mety nanaovanay an'le asa teto. Antenena fa hitombotra ny mpanjifa amin'izao fiaraha-miasa ny Interex amin'ny TNT izao. Ny fanambogoavana dia ny ampitomboana aloha zany ny hitsy amin'ny mpanjifa aty aminay tsy naprisika zareo andefa entana any ivelana satria tsy misy ny sakana akory nanaovana an'izay raha mety ny lalàna zany any amin'ny firenena dia mety ny fandefasana ny entana. Tsarotsika lefa ny fitaovam-piadiana dia ny biby arovana sy ny hazo arovana. Manopitantana ny Interex dia tsy mametraka olana akory ny fisian'ny fifananana fa tombony ho an'ireo mpanjifa.